Mahafinaritra daholotsika rehetra izay miaino amin'izao vidéo zao faly manonona ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao. Izara nofy izay nampahitan'ny tompo omaly fa hivavaka alohan'ny izay izarako an'izay nofy izay. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra ao. Andriamanitra izao rehetra izao ilay mampahalala anay ny zava-miafina, izay miteny aminay mandrakariva, mampahery anay, manome izay rehetra ilainay. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy, misaotra Fanahy Masina satria mbola ianao no mampijoro anay toy izao, ary isaoranay ianao mandrakariva amin'ny nofy fampaherezana teny omena ho anay mba hampahery anay tsirairay avy, indrindra amin'izao vaninandro sarotra izao. Dia mila anao izay Jesosy ka mangataka ny Fanahinao Masina ampiteny ahy eto ny amin'izay nasehona ho ahy Tompo. Misaotra Jesosy. Amen. Halleloja. Ny nofy hitako izany mahita vehivavy aho sahala mijery écran izany izy ny écran izany écran lehibe dia mitory an'i Jesosy izany, mitory an'i Jesosy ilay olona, mitory an'i Jesosy ilay olona. Dia misy vehivavy anankiray, vehivavy izy miasa izy dia avy eo naverana ilay asany dia nipetraka izy mihaino mijery an'ilay écran lehibe, ilay vidéo izany izay mitory an'i Jesosy. Dia eo izy dia nipetraka dia mihaino. Dia ny teny nomeny Tompo anahy miverimberina tao anatin'izay dia lioka 2:120 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izy nanao hoe eny tokoa kanefa maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Halleloja. Dia hoy izy ny Tompo hoe sambatra ianao izay miaino sy mankatao ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe io vehivavy io, misy vehivavy anankiray efa nangataka amin'ny Fanahy Masina izany hoe inona ny hevitra ny nofy, inona ny tianao ambara. Izy hoe ilay écran lehibe izy izay mitory an'i Jesosy dia ianareo ilay mitory ny tenin'Andriamanitra. Ianao ilay mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny télévision, amin'ny téléphone, izay torianao tenin'Andriamanitra amin'ny YouTube, amin'ny Facebook. Reny tenin'Andriamanitra reny izy dia misy miaino izy, misy ny miaino. Dia misy vehivavy anankiray izy miaino izy ny fizarana izay entinao eto. Mety maro nareo miaino tsy io anankiray ihany, fa misy vehivavy anankiray izay tenenin'ny Tompo eto, izay miaino mijery, miaino ny vidéo izay zaraiko, manaraka izy miaino eto foana izy. Anankiray izy dia mipetraka izy miaino an'ilay tenin'Andriamanitra. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra sambatra ianao izy. Ianao izany izay manaraka miaino amin'izao vidéo izao, izy ny Tompo anao sambatra ianao izay miaino. Aoka tsy ho mpiaino fotsiny ihany anefa, fa tena hoe ankatoy hitandrina araka ny teniny eto hoe ka miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Sady miaino izany ianao no mitandrina. Izany mitandrina izany zany ilay teny io tandremanao, io teny io ankatoavinao, io teny io no arahanao. Halleloja. Izay zany ny hafatra amin'ny Tompo nofy nampahitany anahy omaly. Misy anankiray sady miasa izy vao mahita anahy mizara vidéo, vao mahita anahy liana dia mihazakazaka izy miaino. Tsy ho an'ilay olona anankiray ihany fa vehivavy ilay izy dia oharina amintsika rehetra ihany koa izay manaraka an'izao vidéo izao dia mampahery anao ny Tompo, faly ny Tompo aminao satria miaino sy mankatoy ianao. Jesosy no torintsika eto dia ny hidirantsika amin'ny fanjakana lanitra, izany hoe andovantsika ny fiainana mandrakizay satria izay ny antony anarantsika an'i Jesosy. Ka hidirantsika any amin'ny fiainana mandrakizay nefa dia mila mitandrina sy mankatoy ny teniny. Ka sambatra ianao izay miaino faly aminao ny Tompo. Halleloja. Izay izany nofy izay nampahitany Tompo ahy dia
voninahitra ho azy iriry ihany. Tahian' Jesosy daholo tsika rehetra.